manaova tahaka ny zasy fa ho anto azy ny fanjakan'andriamanitra ho ny tenin'ny kristian marika toko 10. Ny zaza ry havako malala rehefa misy zavatra mahazo azy dia tsy mangintana izany izy fa miazakazaka izy manantona ny ray aman-dreniny ohatra dia milaza avy hatrany hoe inona ny zavatra tsy mety, inona ny zavatra hitany, inona ny zavatra manahirana ny sainy. Dia azoko an-tsaina eto ry havako malala ilay zanako vavy kely dia nanao zavatra teo izahay dia voadonako izany izy, voadonako tsina, za tsy nahafantatra akory hoe voadonako izy. Avy hatrany izy dia miakatra teo amin'ny lamosiko dia teny hoe maman, pourquoi tu me dis pas pardon, manina tsy manao azafady, voadonan'ny maman nge za teo hoe dia azafady ho iaho an-tsain'ilay zanako. Tsika nefa indraindray rehefa misy zavatra mahazo atsika mangina be isika ry havako malala ary mety milonjolonjo mihitsy asika, tsy izany sitrapon'Andriamanitra ry havako. Ambarao amin'Andriamanitra moa izany, ambarao aminy inona ny zavatra manavesatra anao ary inona ny zavatra manahirana ny sainao, inona ny zavatra tianao ho tonga eo amin'ny fiainanao. Apetrao aminy. Isika raha teo nefa mahafantatra fa raha mangataka zavatra araka ny sitrapony isika ry havako malala ary amin'iray aminy isika dia ahazontsika izany. Angatao izy tianareo ny tompo. Azontsika ry havako malala ilay hoe makanesa tsy amiko ianareo rehetra izay miasa fatratra sy mavesatra entana. Izao no hanome anareo fitsarana ho ny tompo. Izao, izy tsy miteny hoe andana makary amin'ny anina ry na makary amin'ny fa izy hanome anareo fitsarana. Tsy Jesosy Kristy irery ihany ry havako malala no afaka manome antsika ilay repos divin, ilay fitsarana. Fa misy tapany faharoa io izay matetika adinontsika nefa tena iantohany io fitsaran'Andriamanitra ihany koa. Ahoana ho izy? Toko 7:7 entony ziogako ka mianara amiko fa malemy fanahy sady tsy miavina am-po dia ahita fitsarana ho an'ny fanahinareo ianareo fa mora ny ziogako ary maivana ny entako. Matetika io ry havako malala dia adinontsika fa le hoe makeo amin'ny tompo ihany dia entony io ny enta mavesatra. Fa ahoana ho ny tompo ihany koa entony ziogako ka mianara amiko fa malemy fanahy sady tsy miavina am-po dia ahita fitsarana ho an'ny fanahinareo ianareo fa mora ny ziogako ary maivana ny entako. Inona aloha ny atao hoe zioge? Jo. Ohatrany efa henokenotsika hoe zioga ny fanandevozany mitondra zioge, ohatrany zavatra mafy izany ry havako izao. Tena izany mihitsy. Ny atao hoe zioga amin'izao fiainana izao ry havako malala dia zavatra mavesatra izany. Atao eto amin'ny voziny eto izany ry havako malala. Ka raha ny zioga n'izao tontolo izao aloha dia tena mafy. Fa nandevozan'izao tontolo izao tena mavesatra izany. Fa ahoana ho ny tompo? Atao amin'ny 9:7 mora ny ziogako. Mahafinaritra ny lazany teny vahiny azy mon jour il est doux. Tsy tahaka ny fanomen'izao tontolo izao hoe tena manavesatra anao ary tena rohitirohitiny mihitsy ny amin'ny fanandevozana amin'izay tsiny. Ny omby no asiana ny jour havako ziogany io hitondra ny sarety. Fa ahoana ozy ny tompo ny azy maivana ry havako malala. Tena fitiavana ny enazy, fitiavana mamy be ny enazy. Entony ziogako izy ka mianara amiko. Raisiko hoe entony ziogako ambaran'ny tompo io ry havako malala. Entony marika ny tompo anao. Izay ilay zavatra faharoa tokony atao. Entony ilay marika ny mahatompo anao fa mora be ny ziogan'i Jesosy, tsy tahaka ny ziogan'izao tontolo izao izay manandeva anao, manavesatra anao. Fa ento ilay marika maha-kristianina anao, ento ilay marika amin'ny kristianao, mianara amiko izy. Tahaka ny ahoana ny tompo malemy fanahy sady tsy miavina am-po izy, mila mianatra ny tompo isika ry havako. Ny teny vahiny indray dia hoe recevez mes instructions. Tsy mandeha fotsiny izany hoe mavesatra ny entanao dia makany amin'ny tompo ianao dia izay dia avelanao amin'ny tompo dia lasa ianao mandeha fa jereo tsara. Fa raha tsy mitondra ilay marika maha-kristianina anao sy mianatra ny tompo ianao, tsy mitondra ilay zioga maivana ny tompo ianao dia n'izao tontolo izao no angejanao ary amen'ilay zioga mavesatra anao ry havako malala. Azontsika ve ilay izy? Izay no mahatonga antsika indraindray tao hoe manao izany tokoa isika, mavesatra isika, manantona ny tompo isika, mivavaka isika, mangataka isika, maivana isika, lasa tsika avy eo verina amintsika ihany ilay mavesatra satria nahoana
tsy nendintsika ilay zoga maivana ameny tompo ary tsy mianatra ny tompo isika ajantsika hatreo avokoa ny zavatra rehetra kanefa riavako malala mila mitondra ilay zioga kely ny tompo isika ilay zioga mamy ny tompo isika ilay ahafantarana antsika fa any Kristy isika amin'ny fitondrantenantsika riavako malala amin'ny zavatra rehetra izay ataontsika dia mianatra ihany koa ny lalana izay ambarany amintsika avy mametraka ny mavesatra eo am-pelatana ny tompo isika dia manoro hevitra antsika izy izaho atao inona ny manavesatra ohatra be ohatra izao tompo tena tsy rary nataony anina mavesatra Jesosy tena feno vesatra ny foko dia napetrakantsika tamin'ny tompo izany ny zavatra rehetrarehetra fa ahoana avy eo apetrakantsika amin'ny tompo dia lasitsika mandeha avy eo ve mbola mavesatra ihany iny fa ahoana ny tenin'ny tompo inona ilay instruction ny tompo mamelany elony dia mianara amiko izao nge ilay mpamela eloka izay izany ilay instruction rehefa mankatoy izany isika mandeha mizotra isika riavako malala mahaivana isika avy eo ary migoka isika ilay fitsaharan'Andriamanitra azontsika ve ilay tenin'Andriamanitra sy ilay fitsarana tiany tompo ananantsika riavako malala azontsika amin'izay ve ilay izy ka izao raha mavesatra isika raha te hiaina ao anatin'ny fitsaran'Andriamanitra foana isika ninona zavatra mitranga eo amin'ny fiainantsika riavako dia voalohany mankany eo amin'ny tongotry ny tompo ambara ao amin'ny avokoa izay mavesatra apetra ao aminy faharoa eno ilay zavatra ambarany amintsika ary fantaro ny sitrapon'Andriamanitra ento ilay marika maha-kristianina antsika eno ilay instruction izorantsika indray rehefa mialo amin'ny tongotry ny tompo isika ahafahantsika mandia ilay lalana ny fiainana riavako malala mba tsy hoe ny tapany voalohany ihany ny ataontsika mankeo amin'ny tompontsika dia vita dia lasitsika fa izay no mahatonga antsika tsy manana fitsaharana foana en permanence satria apetrakantsika dia lasitsika mandeha araka izay tiantsika indray dia izao ilay zoga mavesatra n'izao tontolo izao rehefa nandevoza manatao mivozontsika dia mavesatra isan'andro isika dia manontany tentsika fa maninona ary ny tsy mety manana ilay fitsarana tenen'ny tompo indrindra ao anatin'ny fahoriana azontsika riavako malala dia ny tompo any hiasa maireo anatintsika anome antsika ilay fitsarana anome antsika ihany koa riavako malala ilay hery ahafahantsika miaina ao anatin'izany dia ho antsika ny fiadanan'ny tompo riavako malala ny fitiavany mamy izay tiany atao amintsika mandrakariva azy irery ihany kosa ny voninahitra aleloia amen